tan'Andriamanitra manokana sika satria mbola afaka miaraka indray am'izao fandarana fifampahirezana sy fifampivavahana izao. Am'ty manao fahandro fahatelo ty indray tsika dia andeha loha hevitra anankiray hoe andeha ankalaza an'Andriamanitra satria teraka ao. Andeha ankalaza an'Andriamanitra satria teraka ao. Ivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana tsara ny an-danitro ho amasina ny anaranao. Mitenena fa miaino mpanomponao aokanana fifantohana izay hatsapanay fa hikasika ny fiainany manokana ianao. Mamelany elokay mamondrafo aminay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tombotsoa manokana no iarahantsika indray mandray ilay lohahevitra anankiray ao anatin'ilay hoe andeha ankalaza an'Andriamanitra fa ny an'io dia hoe satria teraka ao. Fantatsika fa sy efa mba reninao ve fa mitombo ny marimarina koa hoe rehefa mitombo ny osan'ny olona maty dia nay lasa nieritreretra hoe mety ny ataony hafa ve, na ihany koa hoe miamitombo ihany koa etsakilany ihany koa tarendravatra anankiray satria mihatsara ihany koa ny teknôlôjia satria maniny lasa tsy dia misy tsony maty any an-dalana ohatra ny renim-pivoaka fa satria misy ny ataontsika hoe hôpitaly izay amin'ny lafiny tsara amin'ny aira ihany koa hita melo sady isorohana ireo loza mety atongavana ho amin'izany loza izany. Izany hoe raha-mbola eto tany aloha dia misy ny teraka dia misy koa ny maty zany. Voalaza raha fa isaky ny 2 minitra dia misy eo mizaza mihoatra ny 3-4 no teraka, dia misy koa isaky ny 2 minitra dia misy efa ray ihany koa na ray faingo 5 na faingo 8 araka ny fahitana maty ihany koa amin'ny toerana tsy fantatra hoe aiza eto amin'ity toerana tany misy antsika ty. Zany hoe misy zany ny fo dia misy matory raha amin'ny fomba fitenenana azy. Fa andeha ho jerentsika akaikaiky kokoa maha-kristianina amintsika mamaky ny tenin'Andriamanitra sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana zany hoe rehefa misy teraka zany dia misy fifaliana lehibe mihitsiny. Andeha ho jerentsika ny tantara ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 1:10 misy tantara anankiray izay tsy zoviana amintsika. Ao amin'ny Jaona toko faha 1:10 ny andeny 7 sy ny 4. Izao no vaky ny teny rehetra izay ho vakintsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko faha 1:10 ny andeny 7 sy ny 4. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe Tompo, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ny maty veidera fanontaniana mipetraka izany. Ilay Andriamanitra nefa dia tianeo mivonahany. Ahoana zany? Andeha jerentsika fa miteny fikasana ho antsika indray amin'ity anio ity ao amin'ny Isaia toko faha 70. Isaia toko faha 70 ny andeny voalohany. Isaia toko faha 70 andeny voalohany izao le teny fikasana indray ho asoanao indray. Isaia toko faha 70 andeny voalohany mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahit'i Jehova efa miposaka aminao. Raha hijerentsika ny tantara lay eo amin'ilay filazantsarany Jaona toko faha 1:10 teo dia ny amin'ny tantaran'ny Lazarosy. Nahoana hoe Lazarosy? Raha tsika mahafantatra fa inona ny zavatra nisy? Maty. Zany hoe vitatreo ny amin'ny fiainan'olona anankiray. Tsy mahafaka manohy intsony izy. Azadiny koa nefa fa Lazarosy koa dia voalaza fa tena tian'i Jesosy. Natsoina amin'ny teny anankiray koa hoe eo ambonimbony eo tsika dia mahita fa voalaza mihitsy ny hoe malala ny Jesosy izy. Tsy fantako ianao na malala ny Jesosy. Porofo anankiray amin'ny fitiavana dia efa nisy fanekena izany. Tsy fantako ianao eto anefa dia zao ny maty ihany koa azo resahana ihany koa amin'ny Isaia toko faha 9:30. Isaia 9:30 ny andeny 9:20 hatramin'ny 20. Isaia toko faha 9:30 ny andeny 9:20 hatramin'ny 20. Izao no ambaran'ny teny
fa ny fiaina tsy hita tsy mba mahasaotra anao. Ny fahafatesana tsy mahaderanao fa zay midina ny andavaka de tsy mahazo manantena ny fahamarinanao. Ny velona dia ny velona ihany no ideranao tahaka izao anio izao. Ny ray ampalala ny zanany fahamarinanao, Jehova efa vonona monjy ahy ka de hitendry ny lokangako ao an-trano Jehova izahay amin'ny andro rehetra iainanao. Jereo ny velona ozy izy, ny velona zany tsy maintsy ateraka izany, ka lay teraka izany a raha jerena de zao misy toerana iray a ho amin'ny toerana anankiray. Jerena ara-tsiantifika zany de zao fantatsika ile mitondra voka, misy rano de maniny ao anatin'ny rano ao misy rivotra, misy hydrogène, oxygène, de aveo zay zany mahatonga hoe isika H2SO. Fa eto kosa de zao amin'ny lalàna ara-panahy, indrindrandrindra hoe olona kristianina de zao tenenina amin'ny teny tsotra de zao hoe ilo ataontsika hoe batisa, fifaliana lehibe zany ny olona anankiray mandeha ho am'izany satria voavonjy izy, satria voavela heloka izy, satria ho vita fihavanana amin'ny lanitra izy. Sainge raha le tary amin'ny Isaia 7:30 ny andiny 7:20 tapany faharoa jereo anie le voalaza hoe Isaia 7:30 andiny 7:20 tapany faharoa ny ray ampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Ampahalala sy fahamarinana. Jesosy anie no lalany sy fahamarinany. Izy raha teo nilazany zany am' Jaona 4:20 andiny 1. Jaona 4:20 andiny 1 izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray a afa-tsy amin'ny alalako. Eto indrindra no mafonja be ny tantaran' Jesosy ao amin'ny Matthieu 7 andiny 17 hatramin'ny 17. Ilay tantaran'izay nanantony izy mba atonga ny olona rehetra maniny ho malalany ao Matthieu 7 andiny 17 hatramin'ny 17. De le ry amin'ny farany ary satria zay any efa natao batisa de niala avy tao anaty rano a de niseho a nisokatra ny lanitra de nisy feo a de ndrao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako am'izao amin'ny ain'izao mampahery anao izao. Mety ao anatiny reo zavatra sarotra ianao fa izao hoe mino aho fa tian'Andriamanitra ianao, mila teraka indray ary tsy vitany hoe ateraka fotsiny fa mila hankalaza an'Andriamanitra indray, tsy hoe ilay anniversaire tsy mierina isan-taona ataontsika, tsy de misy ny maratry an'izany fa ny tena tsara de miditra amin'io varavarana io tahaka nataon'i Jesosy mba ho ankalazana any an-dany, mba ho malalany Jesosy, mba ho malalany lanitra ianao ary mba afaka mandray any tombontsoa manokana io. De le fiaina mandrakizay tsaroanao tam'lay andro vitsivitsy zay ny famparizantsika teto le taratry ny apokalipsy 1:20 sy ny 2:20 izay io no anjaranao manokana hoe satria anao nateraka de hoy izy ao amin'ny apokalipsia 2:20 zay ho jereko anao fotsiny ny santionany ho am'izany hoe satria ao amin'ny 7:20 hoe sambatra zay manasa ny akandro mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy idirany any vavahady a ho ao an-tanàna. Miditra ao amin'ilay tanàna ianao, tanànan'Andriamanitra ianao ane zany miaino ahy io isika zay miaraka mifampahelo satria teraka ao miala amin'ny toerana misy ahy teo am'izao tontolo zao ho eo amin'Andriamanitra. Nandalo an'io batisa io mba fantatrao hoe zany nafoy ny lasa nateraka indray olona vaovao, kristianina vaovao, tena kristiany ary tena mpandova satria zanaka raha sitraka ao izany. Ka manomboka misaintsainana hoe mahazo hery ny tenin'Andriamanitra Jesosy ary nandeha tam'izany. Lazarosy namaty azy de natsangany satria anehoana mba ankalazan'Andriamanitra de tsy nino ny olona, mety tsino anao koa ny olona hoe ianao io ve handeha ho am'izany, manao fadingana ianao. Raha iroso am'izany dingana zany zasy ianao zay mbola tokony handeha am'izany. Andeha hivavaka isika satria Andriamanitra te ho ankalazainao satria efa nankalazainy reo zay nandeha tam'izany lalana zany raha ianao zany am'izao fotoana izao. Andeha hivavaka isika.
Andray masina tsara indrindra ny an-danitra, misaotra anao indray zahay menao zao fotoana fankalazana anao zao, satria teo ateraka indray misy mpiaino sy mpijery manokana am'izao fotoana izao. Tsapany lasany rehetra, tao ohatra ny amono azy zany, tao ohatra ny atonga azy tsy anana ilay tanjona dia le fiainana mandrakizay. Jesosy io raiso manokana izao mpiaino izao am'ity fotoana ity, mba teo andeha hiaraka aminao izy ho amin'io lalana tsara io, dia io batisa io raiso ny fanapa-kevina amin'izao fotoana izao. Mety ho tanora izy, mety ho lehibe izy, mety ho ray aman-dreny izy, mety mpiara-monina mpifanolo-bodi-rindrina, dia hivavaka an'izy ireny zay Jesosy, dia fankahery na inona toe-davatra misy, na mety hamantaona ny maro ny faratsiana hanananay tahaka ny Lazarosy efa trano, fa rehefa nykasianao manokana dia nivoaka avy tao amin'izany fasana izany, mba te hivoaka avy amin'ny lotonay izany izay, ka io lalany batisa io Jesosy aoka tsy ataonay vasivasy, tsy ataonay rainahy, fa ndianany zao mpiaino izao mpijery manokana izao, ka raiso ny fanapa-kevina. Baka zao ny mankalazy, satria rehefa ho avy ianao zay rehetra nandeha amin'izany lalana izany, dia mba nisana na ny tombontsao amin'izany, ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anio aoka ho aminay tsirairay avy, satria ho zanakao zay, ko atonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery avy. Amen.